Ity atrikasa ity zany midingana farany amin'ny atélé régionaux fakakevitra n'ity famolavolana ty code de la communication ty. Nahoana moa ny ministère nanao ty satria tsy azo atao topotrano mihono ny aty amin'ny faritra amin'le votoatin'le code de la communication. Aroany lesona amin'le états généraux zay amindronana ny hevitra rehetra mivoaka tanatin'ny télé tsy maintsy natao zao dingana zao mba ho fantatry n'ireo mpikatroka miserasera ty amin'ny faritra inona ny votoatin'ny code io. Mba handray anjara koa zareo amin'ny ady hevitra isan-karazany anatin'io code io. Ohatra ny teto Adigo zao dia nisy ady hevitra be ohatra ny momba ny hoe vie privée, inona ny atao hoe vie privée tokony tafiditra anatin'izany vie privée zany hoe anatin'izany hoe ohatra ny vie au travail na ny loisir. Zany aty tokoa momba ny hoe cahier des charges ny radio thématique reny sy ny momba ny régulation ny média tsy atao topotrano mihono ny any amin'ny faritra. Dia izay nahatonga ny ministère nanao an'izao atélé zao ary dingana farany ty androany ty. Aorian'ity zany dia miroso amin'izay amin'ny états généraux. Dia aorian'ny états généraux no rafetina le code de la communication, projet de code izay misy à jour. Dia iny ndray raha aveo no entina teto faritra indray mandeha akana ny hevitra ndray alohany androsoana azy amin'ny assemblée nationale. Voaresaka ao anatin'ny code de la communication io resaka online io satria io ny tsy ampy isan'ny tsy ampy tamin'iny lalàna 92/39 dia misy andiny maromaro mahakasika an'izay no ny code eo zany. Dia araka ny sosokevitra moa zany dia misy organe de régulation zay moa ny zavatra mivoaka tamin'ny ankapobeny organe de régulation manokana ny resaka presse écrite sy ny online. Fa ny teto Antsiranana moa zany tokony hoe atambatra anankiray ihany ny régulation ny communication médiatisée.